Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio alakamisy 7 ny volana May 2026. Ry ava-malala amin'ny tompo, anio aho dia hijoro vavolombelona aminao ampafantatra izany ny fanahy ratsy anankiray izay tena mahazo ny olona maro. Be dia be ny olona mbola voafatotro io fanahy ratsy io, dia ny devolin'ny torimaso izany. Ka manasana olo zahako raha hivavaka amiko alohany anambarako izay tiany fanahy masina ho ambara eto izany. Raha hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao, mankasitraka anao ray satria tsy noho ny hery avy amiko Jesosy no ahafahako manambara izay tianao ampahafantarina zanakao Jesosy fa noho ny hery avy aminao. Ary koa Tompo, mangataka aminao aho, oka ianao hanome hery ny zanakao tsiraray avy, mba ahafahany tsiraray avy koa hiambina ary tena hifoha ara-panay fa hiala amin'ny torimaso-panay. Jesosy Tompo, rakofy amin'ny ranao soa aho sy ny ankohonako Jesosy, afeno eo ambany tana maherinao aho Jesosy za sy ny ankohonako. Satria Jesosy ianao no manda afo mpiaro anay, ka ny asan'ny fahavalo Jesosy dia tsy akasika ny taranako Jesosy tsy akasika anay, ary koa tsy akasika Jesosy ny ankohonanao tsiraray avy eran-tany Jesosy izay zanakao rehetra eran'izao tontolo izao. Satria Jesosy ny fahavalo dia tsy faly aminay, fa ianao Tompo no mpiady mahery miaro anay zanakao tsiraray avy ka toy ny anak'Andriamaso ao ambany tana maherinao izay. Misandrata Jesosy, oka ianao hisandratra avo dia avo, oka Tompo ho hitany olona rehetra ny fahatsaranao, ka ianao Jesosy no ho hitan'izy ireo fa iza Tompo dia fitaovana kely sy bitika ihany Jesosy ka manetry tena ambany dia ambany aho. Fanahy masina misandrata ianao, oka ianao fanahy masina no hiteny amin'ny alalako, raisy ny kontrola ny tenako manontolo, satria piasanao kely dia kely aho, ka mitenena fanahy masina arak'izay tianao ampianarina, ampitandremana ireo zanakanao. Ka misaotra Jesosy, misaotra ray malala, misaotra fanahy masina, satria ianao no antony izao rehetra izao, satria ianao rery ihany no fiandohana ary fiafarana izay zavatra rehetra ny hita na ny tsy hita. Ka misandrata Tompo malala aleluia, aleluia, amen. Ry ava-malala amin'ny Tompo, araka ny nambarako teo dia momba ny amin'ny devolin'ny torimaso izany. Mila antsika Tompo mitandrina, mila antsika Tompo mitandrina satria ny fahavalo dia fetsy. Ary tena misy tokoa ny devoly izay mampatory, izany hoe ataony izany izay tsy hainonao ny tenin'Andriamanitra, ary koa tena hoe ampatory tanteraka mihitsy ny fanahinao dia tonga ny fahakamoana, tonga ny havizanana, tampona tanteraka mihitsy zany ny saina tsy afaka akory mandray ny tenin'Andriamanitra. Ry havana, maro be ny olona ao anatin'izany, sahirana amin'ny asa mandraikitra, efa torimaso-panahy izany raha ohatra tsy mifantoka tsara ianao. Mila isika tena manome fotoana foana any Tompo isanandro amin'ny programantsika zany mba ahafahantsika mampahery ny fanahintsika. Ry havana, alohan'ny anambarako ny zavatra nisy izany dia amaky tenin'Andriamanitra fohy aloha isika afantaranao fa tena mila antsika mifoha zany ao anatin'ny torimaso. Raha isitsika ny ao amin'ny bokin'ny Efesianina 5:7-10 dia ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Efesianina 5:7-10. Fa na inona na inona aseho dia mazava, koa izany no ilazany hoe mifoaza ianao izay matory, ary mitsangana amin'ny maty dia ampahazavanao Kristy. Amen. Ajanoko hatreo ihany fa afaka vakinao ny verse manontolo. Ry havana, eto zany dia manambara ny amin'ny hoe tokony hifoha ao anatin'ny torimaso zany isika. I Paoly apôstôly no niteny eto zany. I Paoly apôstôly no niteny an'io teny io. Tokony hifoha zany isika ao anatin'ny torimaso isika izay matory. Torimaso-panahy io ho fantatrao
ny tena hoe dikan'ilay torimaso ao anatin'ny témoignage izay ataoko rehefa avy eo. Anankiroa ny fijoroana vavolombelona izay ataoko rehefa avy eo. Eto zany dia manambara mihitsy hoe mifoaza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampazava anao Kristy. Amen. Ry havana mila antsika mifo ao anatin'ny torimaso mpanahy. Satria toy ny olona maty ihany ny olona anankiray rehefa ohatra ka matory ara-panahy. Raisitsika indray ny verset anankiray ao amin'ny bokin'ny Jaona 9:20 izay manambara zany any Jesosy izy ilay fahazavana izao tontolo izao. Efa tonga teto any io verset io. Jaona 9:20 dia hoy ny tenin'ny Tompo ovakiko amin'ny anarany. Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indray hoe izao no fahazavana izao tontolo izao, izay manaraka ahy tsy mba andeha amin'ny maizina fa anana ny fahazavanaina. Amen. Ry havana, eto dia i Jesosy manambara fa izy no fahazavana izao tontolo izao. Izy no fahazavana izao tontolo izao. Izany hoe mazava izany, mampazava izao tontolo izao. Ary izay manaraka azy hoy ny teniny dia tsy mba andeha amin'ny maizina izany. Amen. Tsy mba andeha amin'ny maizina fa anana ny fahazavanaina. Amen. Ry havana, ny ten'Andriamanitra koa amin'ny bokin'ny Matio dia manambara hoe isika no fahazavana izao tontolo izao. Ny Tompo Jesosy mihitsy no niteny izany. Afaka vakiantsika izany teny izany ao amin'ny Matio 5. Matio 5:14. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ianareo no fahazavana izao tontolo izao. Tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra. Amen. Ry havana, isika zany dia fahazavana izao tontolo izao. Fahazavana izao tontolo izao. Tahaka ny Tompo Jesosy izany. Izy ilay manambara hoe izy no fahazavana izao tontolo izao. Dia isika zanany koa tokony ho fahazavana izao tontolo izao zany isika. Tokony hazava eo anatrehan'ny olona rehetra. Tokony hazava isika tsiraray avy eo anatrehan'ny olona rehetra. Tokony tsy ho jiro maty isika. Ny jiro maty dia manaraka ny fombafomba izao tontolo izao. Tsy fantatra akory hoe kristianina ianao. Le kristianina ambarako eto dia tena hoe ilay jiro mirehitra mihitsy izany. Ilay fahazavana izao tontolo izao izay ambaran'i Jesosy. Tokony tsy azo afenina zany isika. Tsy azo afenina fa hitan'ny olona hoe kristianina iny. Tena mpanaraka an' Jesosy iny. Tena an' Jesosy iny. Misy fahazavana iny. Amen. Tokony ho izay isika tompoko. Amen. Amen. Ny verset farany dia ato amin'ny bokin'ny Matio ihany Matio 7:20. Dia hijoro vavolombelona aho rehefa avy eo. Matio 7:20. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa efa dala ny fon'izao olona izao, efa lalondalovana ny sofiny, efa nakipiny ny masony, fandrao ahita ny masony sy andre ny sofiny, ka alala ny fony dia hibebaka izy, ka hanasitrana azy ao. Amen. Ry havana, eto dia tena hoe adala mihitsy zany no fon'ilay olona. Satria ny antony ny sofiny dia lalondalovana, zany hoe tsy marefiry intsony izany. Ary koa efa nakipiny ny masony. Nakipiny ny masony. Fandrao ahita ny masony sy andre ny sofiny, ka alala ny fony dia hibebaka izy, ka hanasitrana azy ao. Amen. Jesosy no niteny eto. Misy zany olona tena hoe tsy mare fa lalondalovana no eniny, tsy maheno intsony, ary koa akipy ny masony. Tadidio tsara reo ten'Andriamanitra reo avy eo satria ho azonao zavatra tiany témoignage ambara. Eto dia mazava tsara mihitsy hoe efa nakipy ny masony, fandrao ahita ny masony izany. Fandrao ahita ny masony zany, tsy mahita zany ny masony. Sy andre ny sofiny, ka alala ny fony
dia hibebaka izy ka hanasitrana azy aho. Ry havana, zany hoe ny maso zany dia nakipony. Ilay olona zany io ara-panahy daholo io. Aleloia, ara-panahy io, maso ara-panahy io, matory ara-panahy. dia eo ihany koa dia hoe tsy handre ny sofiny ka halala ny fony. Amen. Ny fo zany tena hoe tsy mahalala ntsony mihitsy zany ny tenin'Andriamanitra. Tsy mahalala ntsony mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Dia mitoy ny teny hoe dia hibebaka izy. Satria zany raha mahare zany ilay olona ary mahita zany ny masony ka ny fony koa zany mahalala ara-panahy daholo io dia hibebaka izy hoy ny Tompo Jesosy. Amen. Ry havana, mila tsika mitandrina tompoko, hijoro vavolombelona ahako. Zavatra nisy ny anankiray zany ilay témoignage voalohany dia efa ela be, fa ny anankiray zany dia vao tsy ela zany, fa ataoko hoe amam-bolana maromaro zay. Indray andro zany efa taona maro lasa zay mbola tsy nipetraka tato amin'ny trano misy anay izao zany izahay fa tany amin'ny trano hafa anankiray fa alavidavitra ny misy anay eto izany. Dia nisy olona zany ramatoa zay tonga tao tokantranonay. Dia hitory aminy aho zany, dia miresaka aminy aho zany dia tamin'izay vao hiteny aminy tenin'Andriamanitra ako dia tafatory izy. Tafatory ilay ramatoa. Tonga dia tafatory ilay ramatoa. Ry havana, tonga dia napatoriany devoly ilay ramatoa. Zay ilay fanahy mampatory izany. Tonga dia manetsina ny sofina, manampina ny maso, ary koa manakana ny fony mba tsy halala ny tenin'Andriamanitra. Mba tsy halala ny tenin'Andriamanitra. Ry havana, marobe ny olona toy izany. Marobe ny olona tena hoe apatoriany devoly. Misy ary any amin'ny trano fiangonana dia matory rehefa tonga ny toriteny. Na hoe mihaino hira dia mbola misy matory, tsy mahare akory ny tolon'ilay hira. Na hoe ao an-tokantranony ihany ilay olona dia tsy afaka mihitsy mamaky tenin'Andriamanitra vao mandray baiboly, tonga dia tafatory. Ry havana, nefa raha vao mandeha amin'ny telefona, mandeha amin'ny réseaux sociaux na miresaka amin'ny olona dia tonga dia mifo. Oka afantatra ianao fa tena fanahy mampatory izany, fanahy ratsy mampatory anao. Zay no mahatonga ny Paoly apôstôly miteny hoe mifo aza ianareo izay matory. Zay ngamba ilay teny teo ndao jerentsika kely ihany mba tsy hadiso ilay tenin'Andriamanitra. Hoe mifo aza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampahazava anao Kristy. Amen. Ry havana, mila tsika mifo ao anatin'ny torimaso panahy. Marobe ny matory ara-panahy. Mila tsika mifo atoko. Ny témoignage anankiray faharoa dia tsy tena ela loatra zany aloha nisiny ity zavatra niseho ity. Raha niditra ako tao anatin'ny chambre-na olona anankiray dia hoy izy miantso tsy zaka nony fa mazava be hony dia nahenany izany ilay jiro tao amin'ilay efitrano fandrinany. Nefany tsy hitako akory hoe inona no fahazavana tsy zakany. Ry havana, tamin'izay ilay olona izy efa mila ho atory mihitsy ny masony tsy zakany. Ny masony nakipony satria tsy zakany ny anokatra ny masony. Fa mazava be hoy izy ilay fahazavana zany dia tsy zakany. Dia nahenany ny jiro tao amin'ny efitrano fandrinany. Dia tsapako noho ny avy eo fa ilay fahazavany Tompo tao anatiko no tsy zakany. Aleloia. Ilay fahazavany fanahy masina. Tokony ho toy izany isika. Tokony hazava foana eo anatreny izao tontolo izao.
araka ny teny izay nomeny fanay masina antsika teo hoe ny tompo Jesosy izy mihitsy no fahazavana izao tontolo izao, ary isika ihany koa no fahazavana izao tontolo izao. Tsy azo afenina isika tompoko, tsy azo afenina. Fantatra foana hoe ao amin'ny tompo ianao na hoe tsy ao amin'ny tompo ianao. Ry havana tiantsika Jesosy engany ka tena ahazava eo anatrehany olona rehetra ny fahazavanao, ka hitany fa jiro ianao rehefa mahitanao izy. Naizanaiza no misy anao, naizanaiza no misy anao, mifoaza tompoko dia mbola misy ny fotoana, satria ny fahavalo dia tsy faly, satria ny devoly no mampatory ny olona ao anatin'ny fotoana ionanao amin'i Jesosy. Nefa mifoha tampoka raha vao momba ny zavatra izao tontolo izao. Mifoaza tompoko dia mbola misy ny fotoana. Voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.